Hiditra amin'ny tampana faharoa etsika toy izana ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Izany ny ary eto amin'ny Esaia eto faharoa amby 50 izay milaza amin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina eto, izay milaza amin'ny anaran'i Jesosy amakiako azy, fa izao no lazain'i Jehovah Tompo. Tany any Ezipta no nidinan'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiniany tany, ary ny Asiriana koa nampahory azy tsy ahoany. Ary ankehitriny inona no ataoko eto hoy Jehovah, fa nobaboina tsy ahoany ny oloko, ny mpanapaka azy dia manakora hoy Jehovah, ary manjakariva dia hamavoiny mandritra ny andro ny anarako. Koa ny oloko dia hahalala ny anarako, eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izaho no miteny hoe inty aho. Amen. Eto Andriamanitra izay milaza amintsika, Andriamanitra velona, Andriamanitra masina, Andriamanitra mahagaga. Taloha antsika mbola tao anatin'ny torimaso. Mino fa hoe tao anatin'ny torimaso izay tsika tsy nahalala ny babo ny aintsika. Nampahoriana tsika, nandalo zany fiainana, nandalo ny fahotana tsika. Androany tsika niverina amin'ny Tompo, ary raha misy kosa izay hoe izay mbola misaroka ny sarotavany izay hitady ny Tompo ka hita azy. Eto Andriamanitra mitady sy mamohantsika tsirairay izay mbola matory, izay mbola variana misaroka ny sarotavany, izay mbola matory, dia Andriamanitra eto hamohantsika Jesosy eto. Alleluia. Hamohantsika, hampahafantatra antsika Jesosy Kristy, hampahafantatra antsika Tompo Andriamanitra fa izaho no miteny ary inty aho. Raha tsika mbola misaroka, mbola matory, dia Andriamanitra hamohantsika miandrondroany zao. Raha mitoerana misy ianao ary raha mbola variana amin'ny torimaso, ny torimaso ara-panahy zany, fa tsy ny torimaso ara-nofo. Raha mbola variana amin'ny torimaso ka tsy mahalala hoe injo rehetra andalovantsika amin'ny fiainantsika. Tohaka manambara ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Esaia faharoa amby 50, tokony faharoa amby 59 fahaenina izay milaza koa ny oloko dia hahalala ny anarako, eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izaho no miteny hoe inty aho. Alleluia. Dia raina Jesosy. Hitantsika fa rehefa misaroka, rehefa mbola matory tsika, rehefa mbola tsy mahalala firy tsika, dia manao ny tsy fanao, manao ny aintsika hoe mahafantatra sy mahalala, kanefa noho ny hoe tsatsy ny torimaso zay tsika, torimaso ara-panahy zay dia mihidy. Dia eto aza mbola milaza ny ten'Andriamanitra hoe mandrakariva dia hamavoina mandritra ny andro ny anarako, mba anarona ny sarotavany olona ny ara-panahy tsirairay avy, noho tsy hafantaran'olona ny fahamarinany Andriamanitra, noho tsy handehanan'olona ny fahamarinany, dia baboan'ny olona amin'ny fitiavana zao rehetra ety an-tany, mba ho babony zao rehetra zao dia tsy hafantatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Halleluia. Tsara Jesosy Tompo, tsara Jesosy Tompo. Halleluia. Tsisy toanazy ary tsisy tahaka anazy. Verevereny reberebentsika amin'ny fanao zao rehetra, tsy mentsika amin'ny fanao ratsy rehetra, reberebentsika amin'ny fitiavana, amin'ny filanofo, amin'ny fitiavana zao rehetra ety an-tany, mba ho tandrena tsy hafantatra, fa rehefa tonga ny farany, raha tsika mbola variana amin'ny torimaso, dia ny afara ino ataony? Mikika antsika ny ataony, handeha hikika antsika ny ataony, fa izy mitady namana hoentiny manaraka azy, ka aoka antsika mba tsy ho babony zany, aoka antsika mba hifoha, aoka antsika mba hitsanga, mba halala. Halleluia. Fa rehefa tonga ny zanak'Andriamanitra ho hamonjy antsika, ahafantarantsika, ka amin'izao fotoana zao Jesosy mbola misy ny fotoana mbola manome ora sy segonda antsika Jesosy,
hanintranatsika ary hialantsika hiafahantsika amin'ny hanintranatsika ny vovoka rehetra ranadahy sy rahavavy ray aman-dreny malala. Aoka tsy ho babo zao rehetra ety an-tany zao tsika. Hamavoina anaran'Andriamanitra tsy afantarantsika zao rehetra zao. Amen. Mino fa hoe Jesosy anafaka hampahiratra ny masontsika amin'ny andron-droany zao. Halala. Andriamanitra efa nanome didy samihafa napetrana ho antsika ka noho ny hoe fitapenany misy firakonana ny masom-panahintsika zany no tsy afantarantsika tsy andehana tsy halalantsika ny fahamarinana. O Jesosy Kristy, ny fanahy masina neny higasika sy hanokatra ny ara-panahintsika hanome fanahy fahalalana mba hafantarantsika ny fahamarinana, hajoronantsika ny fahamarinana. O Jesosy, Andriamanitra tiantsika ary Andriamanitra mbola mamindra fo antsika mandrakariva ho manjak'izay. Fantatratsika fa raha tsika manambara ny ten'Andriamanitra hoe raha hoe mifantoka raisitsika hoe amin'ny arabakiteny eto hoe raha mifantoka amin'ny vola aman-karena zany tsika de lasa baboany eo tsika, tsy mahalala, tsy mahatakatra, tamana, tandrena amin'ny eo tsika. De lasa fatatsika fa ny vola lasa fotra ny ratsy rehetra, fotra ny ratsy ny vola, mamitaka. Fatatsika ny vola fa mampiady ny mpiray tampo, mampifamono olona, miteraka fankalainana, tsy fankatiavana, mifotra ny ratsy rehetra zany rehetra zany. Na inona zany rehetra zany fotra ny ratsy rehefa miba ao anatsika, miteraka fialonana, miteraka concurrence, lasa mifania ny olona. Jesosy tsara Jesosy ny miaraka amin'ny Tompo, tsaraka ny miaraka amin'ny Tompo. Koa raha misy hoe izao ianatsika amin'ny fiainatsika hoe na kely na lehibe ianatsika, isaoran'ny Tompo zay rehetra omenantsika, isaoran'i Jesosy, misaoran'ny Tompo mandrakariva. Izany toy ny Tompo hampitaina amintsika tsirairay mba hoe ahafantarantsika ny fahamarinana, handehanatsika idirotsika ampatahorana n'Andriamanitra, handehanatsika ampatahorana ary fanomeza voninahitra ny anarany. Tsy ometsika andrara mihintra ao anaty fiainatsika zany rehetra, aoka tsika mba hanotra ny ratsy rehetra. Aza tsy tokony ometsika toerana na anjara, fa aoka tsika handresy ny ratsy, ravano ny ratsy. Amen. Ravano ny ratsy mba hiala hoe amin'ny ratsy tsika rehetra, hiala amin'ny fanao tsy menjika rehetra, hanintsa ninina zay rehetra tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ao fiainatsika, zay rehetra tsy sitraka ny Tompo, tsy hanao zavatra mampalahelo an Jesosy Kristy tsika, fa nanolotsy ny aina izy no nanavotany zao rehetra zao. Zay ihany no manambara raha hoe mandraka ao anatsika zany fitiavan Jesosy Kristy, zay ihany no manambara hoe ho saintsaintsika. Halaitsika ohatra hoe izany hoe nijalian Jesosy Kristy, nanombona ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ihany raha dinetsika, tena hoe raha zay ihany no dinetsika hoe mampamohantsika, ary tsy havarinantsika na zay zavatra zany anatin'ny fanao samy hafa rehetra. Halleluja. Koa manamafintsika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Efesiana 5:5
Efesiana tokony 5:4 izay milaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, koa izany no ilazana hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazava anao i Kristy. Amen. Eto ny ten'Andriamanitra dia tena hoe arabaky teny mihitsy. Mitsangana amin'ny maty dia hampahazava anao ani Kristy. Tsy hisy ny fahazavana afa-tsy Jesosy Kristy rerihany. Ilay fanazavana ho tonga hanazava ny fiainantsika rehetra. Ny matory moa anatin'ny maizina mbola variana amin'ny torimaso mandalo amin'ny fiainana maizina. Koa mitsangana ampy zay rehetra nataotsika rehetra, ampy zay rehetra niainana, ampy zay koa mitsangana. Ninina zavatra andalovantsika indraindray satria tsisy fahazavana ao anatsika, tsy manampaka ao anatsika, tsy velona ao anatsika Jesosy Kristy. Ahoana no hanazavany ao anatsika? Tsy ny fiainatsika hoe iza moa nato izao antsika namboatsika ety an-tany raha fa tsy Andriamanitra rery ihany. Ka raha tsy misy azy ny fiainatsika, inona no haolombelona ny olombelona? Amin'ny herintsika ve no mato izao antsika? Iza no namory ny aina ao anatsika, lay aina tsy voavidim-bola aman-karena, raha fa tsy ny Tompo Andriamanitra izay nanorina ny aintsika ao anatsika. Ka raha tsy hisy any Tompo Andriamanitra ny ao anatsika, ahoana no ahafahantsika miaina indray ety an-tany? Izy no ny fiainatsika, ny aintsika, ny mombamomba atsika rehetra eo am-pelatanany. Izy no mahafantatra ny andehanatsika, ny aleatsika ary ny hitaperatsika. Izany mahatonga azy hoe izy lay Andriamanitra Alpha sy Omega. Haleluya. Koa raha mitady fahazavana atsika dia ao am Jesosy Kristy no feno fahazavana, fiadanana, fifaliana, fahasambarana. Tsy mahitaka zany fahasambarana toy izany ianao. Mety mandalo fafinaretana ihany ianao ety an-tany, fa rehefa ao amin'ny Tompo ianao, ety an-tany mandalo ihany, fa rehefa ao amin'ny Tompo ianao tsy mahita zany fifaliana zany, fahasambarana, paradisa. Raha Jesosy Kristy tsy ao anatinao dia androany Tompo Andriamanitra mampandre anao, hanjesanao azy ho tompo sy mpamondro eo fiainanao, hanazava, hanafaka aminao amin'ny vovoka rehetra. Haleluya. Haleluya Jesosy. Hanafaka aminao ary hanintrana ny vovoka rehetra. Izy rery ihany no afaka manadio sy manafaka antsika rehetra raha vavy sy ranadahy. Hanafaka antsika Jesosy. Ka raha te ho afaka anao, milaza ny tenin'Andriamanitra. Raha zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa isika. Ho afaka isika satria Jesosy Kristy hanafaka antsika. Ary izy rery ihany no afaka antsika satria izy manafahefana. Haleluya. Dia raina Jesosy. Koa manasanao aho. Raha ianao anatiny, raha anao anisan'izany na anatin'izany, ary raha mbola misy ny vovoka tian'ny Tompo hafahana hahintrana eo fiainanao, mangataha amin'ny Tompo, mitadiava azy ianao fa hahitaka azy ianao raha mitady azy. Hanintrana ny vovoka izy rery ihany no afaka hanintrana sy hanafaka anao, hanadio anao, ary hanafaka anao amin'izao fahamaizina rehetra mandalo amin'ny fiainana rehetra. Mety mandalo olana, tsy hitanao ny direction andehanana, tsy hitan'ny lalana izonana. Jesosy ny lakile ny fiainana raha vavy sy ranadahy. Jesosy ny vahaolana amin'ny fiainana rehetra. Mety mandalo ny arety, tsy mahita vahaolana ho mpanasitsina. Izy no afaka manasitsina mamonjy ny fanahin'ny fery rehetra. Haleluya.
Jesosy reriana afaka manasitrana izy afaka manafaka aminao ny amin'ny olana samihafa izay iainana amin'ny fiainana. Izany mahatonga antsika hoe mihidy ary mbola tsatsy ny torimaso mbola baboana antsika amin'ny isaroana tavantsika hamavoany ny anaran'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika tsy ahafantarantsika ny famarinan'i Jesosy. Dia eo dia tsy mahalala ny toerana alea mihodinkodina eo le hitady hiantso ny anaran'Andriamanitra mitodika ankavia sy havanana mandehana mamondrina ny saromany saritavantsika mamondry ny dadilahy ihany hitady vahaolana tsisy vahaolana raha tsy hoany amin'ny Tompo Andriamanitra rery ihany. Lany vola amin'ny dokotera, lany vola amin'ny fitadiavana amin'ny aody ratsy rehetra hanavotana hanafana amin'ny fiainana. Raha fantatsatsika fa tsy ny mpanompo tsampy no manafaka ary mpanompo tsampany fantatsika fa fototry ny ratsy rehetra ary mamitaka antsika mandripaka antsika mitarika amintsika amin'ny tsy afanao ratsy sy mentsika rehetra mamotika antsika no ataony mandribireby antsika izy andaninana zay rehetra ho fiainantsika ao amin'ny Jesosy Kristy dia gratuit moramora ho azy tsy voavidim-bolana amin'ina ary tsy hitadiavanao frais taxi frais pousse frais bis andehananao fa eo amin'ny toerana misy ianao tonga dia mandohalika mangataka. Ka raha amin'izao fotoana izao ianao raha mitady ho afaka ninina adi-piainana tsy hainao fiainanao ninina zavatra andalovanao amin'ny olana samihafa magnasanao amin'izao fotoana izao hoe hitanondrika dia ivavaka aoka tsika iaraka ivavaka. Alleluia. Aoka tsika iaraka ivavaka. Tsisy afaka manafaka raha tsy Tompo rery ihany. Tao milaza ny ten'Andriamanitra hoe raha izanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa isika. Manasanao ho hitanondrika, manasanao ho ivavaka, iaraka ivavaka hangataka amin'ny Tompo fa izy rery ihany ho hanafaka izao sy ianao hanitrana ny vovoka samihafa eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Raha io mbola eto izay isotranao ny fitiavanao sy amfamindranao fo, misotranao ny nafantaranao nanokafanao ny masinay, misotranao kosa namohazanao anay amin'ny torimaso rehetra Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy, misaotra fa ianao no tompony hery sy fahefana raha io hanafaka anay ianao ninina vovoka izao mbola miafinafina ato anatinay izay tsy mety afahana Tompo. Ianao no hanitranitra nanafaka zany rehetra zany Jesosy Kristy Tompoandriamanitra. Raha io misaotranao no nampitranganay ho nato izao anay Jesosy Kristy Tompoandriamanitra. Raha io misaotranao fa hanafaka anay ianao ninina Jesosy ny ady rehetra atrehanay Jesosy ninina Jesosy fahotana izay rehetra ibebana eto anaty anao zany rehetra zany mangataka hiaiky eto anaty anao zay anitsana zao rehetra zao afao izay amin'ny ratsy Jesosy afao ny tsirairay avy amin'ny ratsy Tompo afao esora aminay ny ratsy Jesosy mangataka aminao Tompo Andriamanitra afao amin'ny ratsy zay Jesosy alava aminay ny ratsy rehetra Jesosy izay hitondra hanakona ny saritavanay Tompo mangataka aminao Jesosy. Halleluja. Raha io mangataka ny hery fanainao masina Jesosy hanafaka anay raha io hanasitrana anay ianao Jesosy tarito amin'ny lalana sy famarinanao izay Jesosy fenono fanay fahalalànanao zay Tompo mangataka ny hery fanainao masina Jesosy mangataka Tompo diovy izay Jesosy Kristy afao amin'ny ratsy rehetra Jesosy amonjy ny tsirairay avy ianao izay mienty teninao hoe Tompo Andriamanitra ianao no ikasika sy hamonjy azy hamonjy ny fanainy tsirairay avy ianao Jesosy hanafaka azy amin'ny ratsy ianao Tompo hanitsana ny fahotà rehetra ianao Jesosy Kristy raha io fenono fanay fahalalànao izay Jesosy fenono fahalalànao izay Jesosy mba tsy ho voa rebireby ny filanja tolo zao ety an-tany misaotra Jesosy misaotra Tompo raha io mankasitraka anao mandrakariva misaotra fitiavana sy famindranao fo misaotra amin'izay rehetra nataonao misaotra Jesosy misaotra amin'ny teny rehetra Tompo. Halleluja.
voninahitra ny anao verinay sy tolotsinay ianao Tompandriamanitra. Anao ny dera, anao ny voninahitra, anao ny laza. Rakofana ny ranao ny vavaka rehetra. Amen. Amen. Teraina Jesosy. Halleluja.